Ny fifaliana no androsoana tokantranontsika. Mandroso ohatra tokantranontsika ny ambassadeur-n'ny Osoa Siady mitondra ny fampianaran'ny Osoa tsika androany. Ny laharana dimy no fampianarantsika androany. Ary ny fampianarana androany dia mitondra ny lohateny hoe fanaporofona fa diso Jesosy na Jesoa na Jesasy na Jesus zany. Androantsika no anaporofona an'izay miarabantsika rehetra aloha nampandroso ny tenako tamin'ity an'ity indray mampandroso an'izao fampianarana izao. Miarabantsika rehetra zay efa manaraka sy mandro ihany koa ny fampianarana amin'ny alalan'ny internet ao amin'ny YouTube moa zany ny Yaosoa TV no jerevanareo ary ao amin'ny website indray moa zany website ao amin'ny rtvyaosoa.com. Miarabantsika rehetrarehetra ny ambassadeur-n'ny Osoa Siady ary faly dia faly mandroso tokantranontsika ny amin'izao fotoana izao ary anaporofana izay fampianarana izay indray ny tenako dia faly miarabantsika rehetra ny tenako ny ambassadeur-n'ny Osoa Siady no mandroso tokantranontsika indray ny amin'izao fotoana izao manolo ny hatsaran'ny Osoa amintsika ihany koa ny tenako. Ny fampianarana moa dia ny laharana 5 ny fampianarantsika androany. Efa maro dia maro ny nareo avy any ampitan-dranomasina efa miresaka sy manaraka ny fampianarana ihany koa amin'izao fahitalavitra mivantana internet zao ihany koa. Antsika rehetra eto Madagasikara moa zany dia efa mahaitsika fa efa mandre. Fa ho anareo ny ampitan-dranomasina dia mampafantatra anareo zany zao hoe mba ahafahanareo manaraka direct ihany koa ny fampianarana dia efa mandeha mivantana zao amin'izao retenenako miaraka amiko eto zao ny fandikana teny amin'ny teny frantsay mivantana amin'izao efa hitanareo any amin'ny site RTV Yaosoa daholo zany. Ny teny sinoa hitanareo ao koa ary ny teny anglisy hitanareo ao. Dia anjaranareo aloha zany misafidy fa mbola reo no azo natolotra dia anjaranareo misafidy. Mbola hiditra ihany koa tsika amin'ny teny rosianina sy ny alemaina aoriana zao fa mbola iandrasana daholo ny fandaminana araka izay mampety azy. Fa ho antsika rehetra zany izay manaraka dia efa azonareo arahana ao amin'ny site rtvyaosoa.com rtvyaosoa.com ny fanarana dia misy ny fanarana mivantana koa amin'izao tsika amin'ny teny zao amin'ny maveriko tsara amin'ny teny sinoa zany, amin'ny teny anglisy zany ary amin'ny teny frantsay français zany. Dia zany ny fanomboana fa roso avy hatrany amin'ny fampianarana zany. Laharana 5 ny fampianarantsika dia ny zahatra ho jerevantsika androany hoe ny fanaporofona fa diso Jesosy zany. Inona madiso anazy? Mazava be mihitsy fa izay niaraka tamin'i Jesosy maneran-tany dia mahita tsara mihitsy fa samy mpanota daholo izay niaraka taminy. Ary samy laza fa tsy misy afaka amin'ny fahotana. Ary tsy Jesosy rery io fa ny Andriamanitra rehetrarehetra izay tompon'ny olona dia samy tsisy mahafaka amin'ny fahotana. Na ny Andriamanitra natsoa ny Arabo, ny Andriamanitra natsoa ny Aroa, ny Sinoa zafady, ny Andriamanitra natsoa ny Indiana dia samy tsisy na afaka amin'ny fahotana na haray azy. Mitovy daholo zany reo fa ilay nitsindriana fotsiny androany le hoe Jesosy dia satria mampiasa ny soratra masina izy zany. Na ny hoe baiboly zay zany mahatonga antsika hoe mandray an'ilay resaka hoe Jesosy fa izy rehetrarehetra reo ny Andriamanitra rehetra ankoatra ny Yaosoa dia diso daholo. Fa nampianariko antsika mihitsy moa ny antony hoe naniny anaran'ny Yaosoa tsy hita tao anatin'ny baiboly efa nazavaiko iny. Fa androany kotsiny zany dia miteny amintsika rehetrarehetra mihitsy ny hoe inona ny fanaporofona fa diso Jesosy. Valiny zay olona valiny voalohany afaka mametraka fanontaniana reo ariana zao fampianarana zao satria androantsika dia ianaraka fampianarana maromaro dia araka izay viteto zany. Efa izay indray moa zany ny fomba vaovao natao zany hoe rehefa manao fampianarana tandeha maromaro ndray alefa dia misafidy ny enonanareo tena natokana ho anareo ny ampitan-dranomasina daholo ny dikan'izany hoe anjaranareo misafidy ao anatin'io ina hoe
youtube io zany ao anatin'ny sita hoe Yahosoa radio tv, Yahosoa tv ny anaran'io sita io zany de raha ohatra anao ka mahita sita misy an'izao sary zao de misafidy fotsiny hoe Yahosoa tv ao anatin'ny youtube tapenao za de tonga anatin'ny fampianarana rehetrarehetra ianao de afaka misafidy an'izay tianao am'izay anao zany hoe tena natokana ho anareo ny ampitan-dranomasina tanteraka ny fampianarana zao mba hidiranareo am'izay ho amin'ny fanatonanareo an'ilay Andriamanitra tena tibe anareo le tena namorona anareo de zay mihitsy nday anton'izao fampianarana zao. Ka ny filazanareo rehetrarehetra fampanota de midika fa tsy miaraka am'lay tena mpamorona anareo nareo, satria raha niaraka tamin'ilay mpamorona ianareo de tokony tsy ho mpanota intsony ny dika an'izay satria io Andriamanitra marina io de fa namoaka teny hoe izy io de tsy mihaino an'izany mpanota zany, ary zay mihitsy ny anaporofo-tsika fa tsy izy io Jesosy io na io izy io na Jizasy ny maro samihafa, tsy izy io fa tena misy loky ho lay tena maty teo amin'ny hatsy-fijaliana. Zao ny fanaporofona matsy voalohany indrindra mentsika ny teny voalaza ny tenin'Andriamanitra fa miteny gasy moa namakeko anazy ato fa ny sisatria zany de mamadika anazy amin'ny fiteny hafany aloha zay voalaza ny soratra masina fa io Andriamanitra io de tena tsy mihaino mpanota mihitsy io zay ny voalaza ny soratra masina aloha. Ka zay miaraka amin'i Jesosy nefa ny sy Jezus io mpanota daholo dikan'izany zany tsisy miaraka aminazy mihitsy, tsy miaraka amin'ny Andriamanitra mpamorona anao io anao. Ovakitsika ara ny boky nisy atoko fa 7:50 de ny andininy voalohany sy ny faharoa vakitsika amin'ny teny gasy zany izy fa ny mpandika teny kosa mamaky anazy amin'ny teny vahiny zany. Ataoko miadana koa moa le teny de mba afaka mihaino tsara daholo tsika sady mandika teny milamina ny mpandika teny. Indro ny tanany ava tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy mihaino izy. Mazava be sy mahitsy be zany teny zany hoe io Andriamanitra io de tsy mihaino ny olona meloka, mpanao meloka zany, any hoe mpanota zany, ary izy io de tena tsy mihaino ny olona mpanota satria miafina aminy ny tavany. De jereo tsara kosa nefa fa ianareo rehetrarehetra kosa nefany de mpanota, tsy nisy ny aina nge zany nareo no ny amin'ny ten'Andriamanitra io. Mahitsy be mihitsy le teny tsy izy mihaino mpanota zany io Andriamanitra io. Ary ianao tsy afaka manao force anazy hoe mihaino izy rangaha valy, non, tsy mihaino mpanota zany izy ary tsy ho terenao am'izany izy satria izy namorona anao ka tsy ianao zay foronona ny andeha hamaly anazy. Araka ny ten'Andriamanitra re bokin'ny Romana teo vakitsikely zay bokin'ny Romana zay hoe tsy ianao zay ny foronona ve ny hamaly am'izay namorona hoe ino ny ty ataonao. Oke vakitsika zay teny zay Romana toko 7 raha ohatra ny ka dadidiko tsara moa zay teny zay mihitsy izy oke jevatsika kely aloha hoe tsy ny zahatra ny foronona ve andeha hamaly azy aiza moa izay. Romana toko 7 andinin'ny faharoapolo, Romana toko 7 andinin'ny faharoapolo faharoapolo de andao vakitsika kely atin'ny soratra masina zay teny zay Romana toko 7 andinin'ny faharoapolo vakitsika manamko andinin'ny sy ny zay toyny ihany manoko andinin'ny faharoapolo. Tsia raha lehilahy fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra. Io zany le hoe misy olona mamaly an'Andriamanitra zany de miteny Andriamanitra hoe ianao ve mba mianatra amin'ny sy mamaly anazy zany ianao, fizy ianao misy mamaly anazy zany ny dikan'io teny io. Izy zavatra noforonina va anao am'izay namorona anazy hoe nahoana ianao no manao ato izao. Ianao zany noforonina de tsy afaka miteny an'ilay mamorona anao ianao hoe tsy mety ny ataonao, de hoe ahoana izany nataonao ohatran'izao. Tsy mahazo mamorona mamaly ny mpamorona ianao na manome tsiny ny mpamorona na mety anome teny zatra mifanohitra aminazy fa rehefa nyteny izy de ny anjaranao manginona ny vavanao zay ny fahamarinana.
fermer la bouche de katoavy ny teniny zay tokony ho izy zay de atoy-atsika ny teny ny mpanefy lany fa tsy manam-pahefana amin'ny tanymanga satria motsy misy matsy le atao hoe tanymanga zany de iny hoe tany ditra ozy ny malagasy de io tanymanga io na tany ditra io nalaina de anamboarana vilany anamboarana sarin'olona sary zay mahafinaritra anazy io de volavolaina ka zay mety eo de zay io mpamorona io tsy azonao valiana izy fa rehefa nyteneniny de tsy mety tsy tanteraka zay de le hoe Andriamanitra tsy mba olona ka andainga na zanak'olombelona ka anenina fa rehefa nyteny de tsy misy tanteraka zay de ny voalazan'zay any amin'ny bokyny nomeria any misy an'zay fa tsy za sy hoe jerentsika etsy boky nomeria ohatsika zay manaraka sotra masina moa zany de manaraka foana ihany koa ny teny zay efa ampianarina eto mba samy hafantatra ny tokony hoarahana am'izay ndritritra rehefa mihinana zao teny zao. Numéria 23-19 nivakitsika zany numéro 23-19 ny momba n'io Andriamanitra io na ny qualitén'Andriamanitra hoe tsy ianao mihitsy no andeha amaly an'io Andriamanitra io am'izay teneniny. Numéria 23-19 nivakitsika zany. Numéro 23-19 zany Andriamanitra tsy mba olona ka andainga. Zany hoe Andriamanitra io zany tsy mandainga zany mihitsy io na miteny zatra tsy marina fa teny marina foana io ary tsy mety miteny zatra tsy marina zany izy fa rehefa nyteny izy zany hoe za tsy mihaino mpanota de tsy azonao toerina zay teny zay hoe mihaino izy rangafa zay vahoaka be ty ve de tsy hoenony rehefa miteny izy za tsy mihaino mpanota de tena tsy mihainanao izy nydikan'izay satria ianao mpanota na zanak'olombelona ka anenina zany hoe tsy mety manenina am'izay nytenenina izy fa rehefa nyteny izy zany de tsy mety tsy miatry nyteniny iny moa efa lazaka izy ka tsy nefainy zany hoe raha vao zatra nyteneniny de tsy maintsy vitainy dikan'izay na efa niteny izy ka tsy nitoviny zany hoe nytanterahany zany hoe raha ohatra izy ka nyteniny koa de sady nytanterahany no ny fitainy tsy miova miteny izy zany dikan'izay no zany tsy azonao atao mihitsy le miteny hoe tsy misy an'izany ranga zay re tiako tenenina matsy hoe foanao anatin'ny sainao zany de reto daholo raha nytenina ambaran'io Andriamanitra io tokoa hoe ianao nge tsy afaka mamaly anazy ary tsy azo avainao zany teniny zany ary zany no ampianarina antsika olombelona rehetra hoe aza terenao anaraka ny mety aminao io Andriamanitra io fa rehefa nyteny hoe za tsy mihaino mpanota de tsy mihaino anao izy araka ny voalaza ny ten'Andriamanitra Jaona toko fasiry andin'ny faraika amin'ny telopolo vakitsika amin'ny anaran'ny Iosoa Jaona toko fasiry andin'ny faraika amin'ny telopolo Jaona 9:31 vakitsika amin'ny anaran'ny Iosoa izy fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota fa lay mivavaka aminy sy manao sitrapony mihaino iny zany hoe raha mpanota zany ianao de tsy mihainanao mihitsy n'io Andriamanitra io fa tadidiko izy fa ny azy ny ianao de le manao sitrapony ihany lay tsy mandika ny teniny le manaraka ny teniny amin'ny fanomezantsika an'lay zana malala Iosoa ho avy eo moa tsika nyteny izy hoe iza zany le tsy mpanota de ho tserevantsika eny izy aizany mahatonga anao tsy mpanota de ho hitantsika eny izy fa eto zany ny olona enon'Andriamanitra vavaka de ny tsy mpanota satria ny mpanota de tsy mihaino izy ary zay ny proof fa ianareo mpanota io zany de tsy niaraka taminareo Andriamanitra ianareo zay miantso Jesosy nefa mpanota na Jesoa de fanaporofona zany fa tsy mihaino anareo mihitsy ny Andriamanitra dikan'izao reraka fotsiny nareo mankany am-piangonana fa tsisy mihaino anareo zany eo ary raha misy zay mihaino anareo de ny devolony mihaino anareo fa raha le Andriamanitra marina de fa namoaka teny izy hoe za tsy mihaino mpanota mariako moa fa afaka mandefa fantaina daolontsika rehetra avy any ampitan-dranomasina any ihany koa raha ohatra ka manana fantaina ho alefa ty amiko aty de fa azotsika rehefa daolo zany zay moa no mahatonga an'azy hoe mivantana raha tsika eto Madagasikara afaka mandefa tsika ny faritra be deaibe moa ny any faritra Brezil any tena ninona piditra ny fandray tamintsika eto zany zay moa tena tadidiko tsara zay satria fa misy amin'arivony maro zareo nefa manaraka an'izao fandarana zao de misy maromaro misy any Allemagne misy any Canada misy any France misy be deaibe de zay no mahatonga ny hoe rehefa misy fantena telo apetraka de occasion mihitsy ny androany ny afanareo mametraka ny fanontaniana amin'ny ambassadeur-ny Iosoa Ziadia mba ho tonga ho any amin'ny tena
ho famonjena ny fananao ianao satria zao antony zao a de amonjy ny fananareo fa tsy nofinareo tadio fa ity nofinareo ty de miverina vovoka io ka tsy tonga amonjy ny nofinareo za zavatra vovoka ave vonjena tsony fa ny atongavaka eto a de amonjy an'le fananareo zay hoentina makany amin'ny lanitry ny lanitra ho any amin'ny dada mariavasy ilay tena mpamonjy anareo a Yahosoa no anarany mijerevantsika eo no mamarina anazy Yahosoa zany eto nefa ty Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota ka ianareo zay niaraka tamin'i Jesosy Jesoa io zany a apetraka aminareo ny fanontaniana satria ianareo dia mpanota amin'ny mampanota anareo tsy azonareo hovana tsony satria international samy miteny an'izany daholo hoe mpanota iza zany le niaino anareo fa Andriamanitra miteny fa izy tsy miaino de valiny devoly io niaino anareo io raha nanao fahagagana nareo de devoly nanao an'io raha ninona nanao fanasitrana nareo devoly nanao an'io zay rehetra nataonareo de devoly nanao an'io satria ro tena Andriamanitra hoe ny mpanota mantsy de mpandika lalàna de zao no volazan'ny tena Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana Tesalonianina faharoa Tesalonianina faharoa eo amin'le fahagagana zany ty resako ty toko faharoa andininy fafito a ka hatramin'ny fahafolo eno nge ty teny Yahosoa mikasika ireo mpanao fahagagana rehetra io hoe mivavaka de manao fahagagana io hoe tiany ianareo ty rehefa mpanota anareo de tiany miaraka taminareo eno tsara ny teny Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy fafito ka hatramin'ny fahafolo fa miasa sady ny zava-miafina zany hoe misy zava-miafina efa miasa sady zany de ny tsy fankatoavan-dalàna ino nefa n'io tsy fankatoavan-dalàna io a le fanoerana ny tenin'ny Yahosoa de lasa mpanota ianao rehefa tsy tafaraka amin'ny Andriamanitra maro ianao de mpanota de io nareo milaza fa mpanota io a de tsy misy afaka amin'ny fahotana rara ka nareo mpanota natao hoe mpandika ny tenin'ny Yahosoa ary rehefa mpandika ny tenin'Andriamanitra de mpanota de zay ny profo fa tsy miaraka amin'ny Andriamanitra marina nareo satria mpanota ianareo ary mpandika lalàna zay de zao ary le izy kanefa mandra-panaisitra an'izay misakana ankehitriny ihany ary dia seo ary le tena mpandika lalàna le atao hoe mpandika lalàna zany de mpandika ny tenin'ny Yahosoa ka reto mpandika lalàna reto izy ny tenin'Andriamanitra de ho levon'ny Yahosoa tompo fofona ny vavany zany hoe ny olona mpanota zany le ho levon'ny Yahosoa tompo fofona ny vavany ary ny atao hoe mpandika lalàna de efa nampianarantsika hoe Yahosoa nge le manala ny fahotany nefa ianao miaraka amin'i Jesosy hatrany de tsisy afaka amin'ny fahotana za zao de directa be zany valy teny zany efa mandeha sady izy hoe noho ny amin'ny fiarahanao tamin'i Jesosy zay tsy mafaka amin'ny fahotana de mazava ho azy fa mpandika lalàna ianao a de ozy ny teny Andriamanitra hoe ho levon'ny Yahosoa tompo fofona ny vavany ianao ary ho foaniny ny fisehoan'ny fiheviany zany ianao zay milaza fa mpanota io zany a de miomany fa ho levon'ny Yahosoa amin'ny fofona ny vavany ianao ary ho foaniny amin'ny fisehoan'ny fiheviany any hoe rehefa tonga izy zany ka mbola velona ianao a tany de ataony foana ianao tena ho ravaravany tanteraka ianao zany ary famarinana zany de ny andiny fasivy ho anareo le mpanao famantarana sy fahagagana io nefa ny mpanota le Andriamanitra nareo miaraka aminareo mpanota miaraka aminareo ary matoa ireo mpanota le Andriamanitra nareo mihitsy ny mpanota ny dikan'izay de tsy mahafaka anareo amin'ny fahotana izy satria Andriamanitra tsy izy a Andriamanitra mpanota eno nge ny teniny ny fiavin'le iny de araka ny fiasan'ny Satana zany hoe ny fiaviny io Andriamanitra tsy izinao io zany a de araka ny fiasan'ny Satana na ianao le milaza fa mpanao fahagagana io eno hoe ary amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra mandainga izy satria zatra fitaka ny eo ambadika an'io avy any amin'ny devoly fa amitana io mody manao fahagagana ianao nefany a devoly io miara-miasa aminao io profony zany ianao olona tsy afaka amin'ny fahotana fa mpanota miaraka amin'le Jesosy a na Jesoa mpanota daholo zay miaraka amin'io international mihitsy miara miteny an'izany fa mpanota ahoana mo ianao rery milaza fa tsy mpanota ianao zay koa de falainga ataonao zay fa ny olona rehetra zay miaraka tamin'i Jesosy de mpanota de manao fahagagana zareo de io zany tena Andriamanitra hoe miasa araka ny fiasan'ny herin'ny Satana reo amin'ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra any hoe lainga daholo io satria avy any amin'ny mpanotana io sary io Andriamanitra mpanota ngeny nampanao an'io dikan'izay mpiara-miasa amin'ny devoly izy
ny andriamanitra tsonareo zany mpiara-miasa amin'ny devoly matoa mpanota nareo rehefa niaraka taminy moa dia mpanaovao fahagagana nareo fa fahagagana mandainga avy any amin'ny devoly ary fanasitranana mandainga avy any amin'ny devoly. Zay ny zahatra misy eo satria andriamanitra tsy mihaino mpanota iza zany nanaovanareo ny fahagagana io valiny avy any amin'ny devoly io eno tsara ary ny fahamitana momba ny tsy fahamarinana ho an'izay very zao daholo ny defoan'ilay Jesosy tomponareo mamitaka izy fahamitana momba ny tsy fahamarinana miteny zavatra tsy marina foana izy. Ohatra ny ambassadeur ny sampo teny hoe io miaraka amin'io andriamanitra io dia tsy mpanota intsony dia mamaly daholo ny devoly avy any hoe tsy misy an'izany fa amin'ololanitina ianao dia tsy maintsy lena mandeha tany ianao dia tsy misy tafotoana ka tsy misy an'izany fa tsy maintsy manota daholo. Zany no mahaverena tratra ny fahamitana ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana ianao. Zay no mahatonga ny ziady amin'ny teny hoe mba hianohy amin'izay le tenin'andriamanitra marina fa andriamanitra efa miteny fa izy tsy mihaino ny mpanota ary ny mpanota dia ho levoniny. Ary ireo mpanota ireo ny tena famantarana menana azy araka ny soatra masina mpanao fahagagana mandainga mihitsy zareo. Ny atao hoe fahagagana mandainga mody misy le fahagagana fa ianao fatoran'ny devoly eo rinan'iny. Zay na tonga ny hoe fahagagana mandainga fa raha ny fahagagana tena marina manafaka olona fahotana. Ny fahagagana na ny fanasitranana tena marina dia mitarika olona tsy hanota intsony orinan'izay fa raha ohatra ny izy nitondranao makany amin'ny fahotana foana dia volona ny menao an'iny. Ny famantarana na fahagagana na fanasitranana azonao dia avy any amin'ny devoly raha toa ka ny rezultat na ny vokatra azonao avy any amin'ny fanasitranana na ny fahagagana dia niteraka mbola natonga anao mpanota. Zany hoe vomenao lasa mpanota fa tsy afaka ny fahotana dia zany ny atao hoe famantarana lainga fanasitranana lainga avy any amin'ny demônia. Zay dia lazainanao zany so anao milaza hoe nareo zany ve tsisy famantarana sy fahagagana aminareo na fanasitranana. Tena manana an'izany zay fa zay tsy mivoy an'izany satria tsy natao voiziny zany ary mihoatra mety ary ny aty amin'ny Ehosoa le tena marina zay no maha Ehosoa anazy fa tsy mba atao aty zany fa ny atao aty amin'ny Ehosoa miaraka amin'izay aty dia le hamonjy ny fananao mba meteza vonjena ny fananao. Zay ny mission an'izay aty hoe hovonjena ny fananao. Hojerefa tsingerera ny tenin'andriamanitra hoe ao amin'ny bokin'ny Korintiana dia milaza fa tsy ho any amin'ny lantilanta zany ianao any amin'ilay misy any dada iava. Efa kitsika zay tenin'andriamanitra zay araka ny bokin'ny Korintiana voalohany Korintiana voalohany dia ny toko voalohany andinin'ny atray diso ty teniko ty asikely fa diso. Korintiana voalohany toko fahenina ilay izy efa diso kely toko sy andinimiko anareo teo variana be koa toko fahenina andinin'ny fahasivy vakitsika mianaran'ny Ehosoa vakitsika ty dia samy falifaly daholo mihaino an'ilay tenin'andriamanitra mamonjy ianao falifaly daholo andre misy tezitezitra zany fa tsy fanao mila falifaly be mihitsy nitsika rehetrarehetra. Zay fa nandeha izy moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mandova amin'ny fanjakan'andriamanitra. Zay zany le teny eo hoe ny olona tsy marina dia tsy andova amin'ny fanjakan'andriamanitra novinoviana. Tsy ho any amin'ny lantilanta zany ianao tsy ho any amin'ny lantilanta misy an'io andriamanitra ray any moko ny tena misy anazy any amin'ny lantilanta io. Noka vakitsika zay lantilanta zay satria mety gaga nareo lantilanta izy zany moka kely ten'andriamanitra vetivetikitsika mbola ikaraka zay vetivetika aloha lanitry ny lanitra aiza ngamba misy an'izay miandrika vetivetika aloha teknisiana fa hijery an'izay tsika fa ilain'ny olona izy satria matetika loatra amin'ny teny hoe lantilanta dia hoe aiza ary zany lantilanta zany any ny tena misy an'io andriamanitra marina io fa tsy io lanitra amboninareo. Io lanitra amboninareo dia volony ao dia ireo le mpanao voyage astral ny olombelona miaraka amin'ny vezivezy aminazy io mpanao maziny mpanao odiratsy manao voyage astral eo ambony eo ka tsy eo ambony eo le teny amintsika fa ny lantilanta misy atsika dia any amin'ny lantilanta ny tena misy azy. Vakitsika eo amin'ny Deutéronomie toko 10:7-10 eto le hitanareo lantilanta zany. Deutéronomie toko 10:7-10 indro any ava Andriamanitra ao ny lantilanta sy ny lantilanta
ary ny tany mba am'izay rehetra eo aminy misaraka tsara mihitsy ny lanitra nareo ambony eo de misy koa ny lanitry lanitra ny ava ary ny tany zay rehetra mba aminy eo aminy misy zany io lanitry lanitra io enaretsika jery toko sy andinana akaiky andraisany ao anatin'ny soratra masina hojerevantsika indray zay ho voninatr'andriamanitra zany mpanjaka voalohany toko favalo andiny fafito ambyroapolo mpanjaka voalohany toko favalo andiny fafito ambyroapolo hoe ny andriamanitra tompony zay aty de tsy mbo amy lanitra ambony io izy no mipetraka fa any amy lanitra ilanitra izy no any no mipetraka zay ny atao hoe iayavasy ahosoa mbola ampianariko atsika adolo moa zany efa nomeko atsika any izy fa mbola veriko tsara ny fampianarana manaraka kasika an'io andriamanitra io zany mpanjaka voalohany toko favalo andiny fafito ambyroapolo andriamanitra ve de onny ety an-tany tokoa tsy misy andriamanitra mony ety zany mantsy zay ny tena marina he ny lanitra ilanitra aza tsy omby anao ko maika ve fa ity tranona ataoko ity ny lanitra ilanitra zany satria any io dada iavany io mipetraka any am'izany lanitra ilanitra zany izy no mipetraka any amy ciel de cieux zany mazava tsara ngamazay mitsiketra rehetra zany ka le andriamanitra toriny ziady aminareo de tsy le andriamanitra eo ambony eo zany fa le any amy lanitra ilanitra zay tsy azo nrehetrarehetra mihitsy ny matao makany satria tsy ho tonga ny rovinyroviny mihitsiny izy zay zany ny fanambarany amitsika hoe tena misy ny lanitra ilanitra ngamany efa ampy angama zay ny tena mariny zay ka lovakitsika amin'ny Nehemia toko fasivy andiny fahenina mbola mikasika am'izay lanitra ilanitra zay any Nehemia toko fasivy andiny fahenina ianao de anao rery any no iavah ianao no nanao ny lanitra de ny lanitra ny lanitra mba misy rehetra any aminy ny nanamboatra ny lanitra ilanitra io zany de io iavah io le andriamanitra ray zay tena tompony fahazavana lehibe ary tena tompony zany atao hoe fahefana hoe masina any hoe tsy mahay manao ny ratsy ary tena tsisy faratsiana mahay mitoetra ho aminy eo fa ny fahamasinana zany hoe ny tontolo ny azavana zay tsisy pentina mihitsy ny eo anoloana eo zay ny atao hoe fahamasinana tena hoe tsy misy zahatra ratsy mahazo manakaiky anazy zany ny atao hoe atsarany io andriamanitra lehibe io ary nitoerany hazavana lehibe ny misy anazy satria izy le fahazavana lehibe voninahitra ho anazy manakazay voninahitra anao dada malalaka iava ka zay indrindra le hoe tsy afaka makany amin'io lanitra iny lanitra io mihitsy ny mpanota zany de iverentsika am'izay le tena andriamanitra te amy Korintianina voalohany toko fahenina araky nefa nampianariko atsika teo Korintianina voalohany toko fahenina de andininy sivy ka hatrany amin'ny fahafolo ao zany ovakitsika aminarany eo soa Korintianina voalohany toko fahenina andininy fahasivy moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina zany hoe mametraka fantena zany ty andriamanitra hoe ao koa fantatrareo tsara ohatrany affirmation moa zany le izy fanazavany hoe tena marina be ty teny ty nga anao tsy mahafantatra fa ny olona tsy marina ty tsy mba andovan'ny fanjakan'andriamanitra zany hoe tsy ho any amy lanitra ilanitra zany ianao aza mety ho fitahana mihitsy nareo areto zany le teny ty hoe aza manaiky ho fitahana ianao fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy ary ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina zany hoe reto zany le mpanota sy ny mpimano sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankiriny de tsy mahazo ny mandovan'ny fanjakan'andriamanitra le hoe lanitrylanitra moa zany mazava azy ka ianao zay mpanota io zany de fa manome teny anao fa ianao tsy ho any amy lanitrylanitra zany aza mety fitahany ianao ary zay no mahasamafy lay aosoatoriny ziady zay miaraka aminay de mazava azy fa tsy mpanota intsony lozika be zany fa zay niaraka amy jesosy kosa de mahita be nareo fa mpanota daholo ianao vavolombelona zany ny misy mpivavaka efa 2 ato amy fanjakana masina eto Madagasikara efa ampitombo nisy nareo ny ampitan-dranomasina zao satria efa mikisakany misy zao ny teny Eosoa zay ny atanareo ny fampianarana mandeha be any amy YouTube io sy ny be deabe ny zary fandefasana fampianarana zao fa efa tsy YouTube rery de efa miteny aminareo za hoe mitodika makany aminareo koa famonjena maiza miaino am'izay nareo zao ny ahafantaranareo le andriamanitra tena izy tsy miha manao teny tso zay miaraka aminy satria lay mpanota tsy mahazo makany amy lanitrylanitra zany efa samy mandinika tsara ny dika zao
o mafitsika ny tenin'andriamanitra araka nyvoalaza ny bokyny apokalipsy indray za toko faraiky ambyroapolo andinny fafito ambyroapolo andonge vakitsika indray tya apokalipsy 21-27 vola tenyla zanak'andriamanitra ihany tya mikasika an'le hoe mpanota apokalipsy 21-27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetavetana izay mandainga fa izay voasohatra ao bokyny fiainana sy any zanak'ondry ihany tsy mahazo miditra ao amin'ny lanitra lanitra zy ny tenin'andriamanitra eto a zay rehetra mandainga zay tsy masina manao vetaveta tsy mahazo miditra ao amin'ny lanitra lanitra mihitsy de le mpanota ianao mpanota zany resahany zany reraka fotsiny zany anao nanao an'izay nataonao tany tamin'io hoe mba nanompo an'andriamanitra sy ny karazana fa nivaly teny menanao tsy menanao mpanota io andriamanitra io de aza mba misoloika an'izany hoe zay nefa tsy mpanota intsony aza mba mandainga zay zao anao de fa lasa mpanota indray ianao ny fitenenanao fa tsy mpanota intsony anao de fa nandainga sady ianao satria anankiraika ihany no mahafaka ny fahotana de zay le tena atao hoe Yahosoa anarany zao mantsy ny tenen'io le andriamanitra tena marina io ary zay ny atao hoe kaliteny ary tsy misy zatra hafahafantaranao an'io andriamanitra io fa tsy zay ihany a zao ny teniny hivadika eto am'izay tsika de hijery le andriamanitra tena marina satria hitanao fa i Jesosy a de nampanota olona ary rehefa mpanota de makany mihery mihetsika daholo ny toko sy andiny teo zany hoe rehefa fezina de nanipy anao any amin'ny elo lay Jesosy ny tomponao ary nanipy anao nakany amin'ny elo lay Jesoa ny tomponao anjaranao mieritreritra zany manomboka androany mieritrerety anao fa zay ady tonga hamonjy anao hamonjy ny fananao ny dianay fa tsy hamonjy nyity nofonao ty ity efa nylazain'ny dada Iava ary nambarany mihitsiny fa efa naverinao vovoka io a vovoka io ka miverinao vovoka ka tsy tonga hamonjy nyity nofonao ty zay fa ilay fanazy nomenanao zao vonjena zao satria ianao a de misy fanahy nomenanao namboarina tamin'ny alalan'ny fanahy ianao zany sy ny aina ary nofonao ianao zany de namboarina tamin'izay nomen'andriamanitra anao ny fofinaina na sinaina ianao ary de nomena fanahy ianao zay ny tena izy ambolo jerevantsika moa zay amin'ny fotoana manaraka hoe misy aina ianao a ary de misy fanahy ianao ary misy vatana de le vatana lasa vovoka fa io fanahy zay hovonjena io de toko sy andina akaikako meko anao a hoe rehefa maty anao a de makany amin'andriamanitra le fananao de iny le hotsaraina iny zay na tonga ny Yahosoa amin'ny teny hoe hotsaraina ny fanahinao donc avakitsika raha ten'andriamanitra any amin'ny bokyny mpitoroteny a toko 12 andiny fafito hijerevantsika ny tenin'andriamanitra sady a kasika any am'izay mpitoroteny toko 12 de ny andin'ny fafito zany na hoe eklesiastika zany amin'ny teny frantsay amin'ny teny sinoa moa zany de makaroka anazy elo hoe mpandika tenina dika zay amin'ny teny sinoa fa zany tena tsy mahay an'izany elo rahatrea hoe de vakitsika mpitoroteny toko 12 andin'ny fafito ka ny vovoka de hiverina any amin'ny tany ho toyny teo zay le miveriverina amin'ny tany ty vovoka anao ty de vatananao io zay no tonga ndray zay tsy mamonjy an'io vovoka io fa monjy le fananao zahay fa ny fanahy kosa de hiverina amin'andriamanitra zay nanomeny iny hiverina amin'andriamanitra zany le fanahinao ary io fanahy io am'izay le hotsaraina araka ny tenin'andriamanitra hoe hotsaraina daolona rehetrarehetra araka voalazany soatra masina zany zay ny izay zay le hoe hitsara ny zanak'olona ka rehefa nanao ny ratsy de ho tsy makany amin'ny elo zay ny zanak'olona de efa nomena fahefany tsara zay le zanak'olona zay donc efa kitsika tenin'andriamanitra zay hoe ny fitsarana de efa nomena ny zanak'olona zany hoe tsy maintsy hotsaraina anao zany dikan'izay donc jerevantsy marikely mijerikely an'izay aloha tsika araka izy a ohatsika rehetra tokantrano zay manaraka any am-pitan-dranomasina de ndaso raha vakitsika ry amin'ny bokin'ny izy moa zany jerevantsika nyty ao amin'ny Jaona toko 5:7 raha vakitsika zany Jaona 5:27 ary nomeny fahefany tsara izy satria zanak'olona misy zany ny fitsarana anareo olombelona ny dikan'izay ka raha tsy matonda reo tsipy any amin'ny elo nge ny tsaraina ny dikan'izay ka misy manipotsipy anareo fatany any amin'ny elo any fa matoy anao natsipy any amin'ny elo de ny tsaraina ianao ny dikan'izay ary io le fitsarana io de ndao tsika vakitsika ndray ten'andriamanitra le amin'ny bokin'ny apokalipsia
toko faharoapolo apokalipsy toko faharoapolo ndray fa aleo jerevako ato mihitsy ngamba zay leo fa raha tsy zany so de diso le teny tsy maintsy miverina kely anateny soratra masina aloha ny ambasadeur-ny Josuan apokalipsy toko faharoapolo andininy fa raiky ambin'ny folo vakitsika zany apokalipsy 20:11 noko any 11 eto zany de miteny hoe misy anie ny fitsarany ka rehefa voatsara ianao de tsy hipeny amin'ny elo zay no tonga na miteny hoe tsy vitany vavanao zany teny zany hoe tsisy maniny zany eo hoe miomana fa misy fitsarana ary anjoanao ty tena marina kolenao ny anao zany teny zany apokalipsy toko faharoapolo andiny fa raiky ambin'ny folo ka hatrany amindiny fa dimy ambin'ny folo ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe nisy seza fiandrianana fotsy lehibe zany ary lay mipetraka eo amboniny misy lay mipetraka zany eo amboniny teo ny tany sy ny lanitra nandositra ny tahony ka tsy nisy itoerany intsony fa nisy ina no nandositra anazy ny tany sy ny lanitra izao fa nahetany maty ao na ny lehibe na ny kely nitsangana teo na seza fiandrianana nitsangana teo lona seza fiandrianana teo zany ny kely na ny lehibe de reo maty zany natao nitsangana teo lona seza fiandrianana ary novelarina ny boky ary nisy boky ray koa novelarina de ny boky ny fiainana mandrakizay zany any hoe misy boky zany misy tantarany mombanao sy mikasika anao de velarina zany boky zany eo zany ateo hoe ao daholo zany ny firaketana ny mombanao fa io moa tena zahatra tena fa goavana be zany amin'ny lanitra ny fa ty mo sarisary fotsiny de zao ary ny maty de notsaraina arak'izay zahatra voasoratra anatin'ny bokyny araka ny asany notsaraina ianao ka ity teny ty le hoe mitsara anao ary rehefa voatsara anao ka rehefa mpanota de efa mazava le teny te hoe ho atsipany afarimy rehetra apokalipsy toko faraiky amby roapolo andininy fahavalo lovaka itsika ndray zay satria rehefa voatsara ianao de zay de ao amindiny fa dimy ambin'ny folo apokalipsy aloha 20:15 aloha vakitsika aloha 20:15 ary raha misy tsy hita tao voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana zany hoe lefa tsy hita ao anatin'ny boky nyle mpamonjy zany anaranao fa ianao mpanota de natsipita ny farimy rehetra afo izy alefa ny farimy rehetra afo ianao any ny afotsolo fara mandrakizay mely ianao ka manoro revitra zay ady fa vonjeo le fanahy mba vonjeo le fanahy mba tsy hoany ity nofotinge miraraka mivovokeo fa itsyanao io lazaiko anao fa tsy anao ty fa ity le mpamonanao ty nofonao ty io le mampanotanao fa le teneanao le miverina an'andriamanitra de le fanahy zay aviany io fanahy io le tsy mety maty eo anatinao io ary io le nivonjeny osoa io ary amonjeny io ny diany fa tsy amonjeny ty vatananao ty io fanahy le iverina io mantsy de ho tsarainy ny fanahy iny fa ity nga ho tsarainy antsony ty ina no tsaraina am'ty izy any efa lasa vovoka ka tsy misy mitsara vovoka fa le ho tsaraina de le fanahinao no ho tsaraina iny le vonjena izao iny le vonjeny zay ady azy ao ary tena meteza ianao hamonjy an'io fanahinao io vonjeo izy fa aza ty teny ianao aza ty tena oka zay ny fitiavatena fa tsy mety tsony oka zay doka vakitsika any koa ny apokalipsy 21:8 apokalipsy 21:8 nefa kitsika mijereo nge rehefa tsy mino an'izao famarina zao anao de tsy hipeny afarimy rehetra apokalipsy 21:8 fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamonolona sy ny mpitsangatsanga sy ny mpanao ratsy zany hoe ny osa ny tsy mino ny vetaveta ny mpamonolona ny mpitsangatsanga sy ny mpanao ratsy rehefa tsy mety nybebaka zany nareo natona ny ahosoa de zao de ny mpitsangatsanga sy ny mpandainga ary ny mpanompo sampy di anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy ny solofara zany ny fahafatesana faharoa ho alefa ao amin'ny farimy rehetra afo sy solofara zany ianao io tenin'andriamanitra io ka manorevitra zay ady aho hoe tsy misangy eo andriamanitra io fa tsy maintsy tanteraka aminao io teny io de ny mbola misy ny fotoana mamonjeny tenanao ianao mamonjeny tenanao anao ozy anao misy olo amteny tsy misy an'zany farimy rehetra afo zany aza miteny an'zany ianao oke vakitsika ny ten'andriamanitra ty boky ny apokalipsy ety roka retsika kely any amin'ny apokalipsy firy nga amin'ny 14 nga amin'ny zay tsy tadidiko tsara aiza misy ny ten'andriamanitra iny hoe ary nisetraka ny fijaliny
zay apokalypsy toko fefatra ambin'ny folo a andin'ny fafiry zany ty andin'ny fasivy no vakitsika apokalypsy 14 9 no vakitsika amin'ny arany Yehosoa oe vakitsika tsara ty hoe hoan'ireo teny hoe tsy misy an'izany Andriamanitra mampijaly zany tena ampijaliany mihitsy ianao anao kosa nge ty aditsako anao tsy ampijaliany de bary amin'ny sisa de tsy ho ampijaliany ianao rehefa tsy bebaka ianao de vonoiny ianao ary nisy ray koa de anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miainkoaka eo aloana ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany de izy koa nisy sotro ny divay ny fatezerany n'Andriamanitra zay nahidina tao amin'ny kapoky ny fatezerany tsy miaro azy zavatra sady ampijaliana amin'ny hafa jereo tsara ho an'io zay nanohitra an'Andriamanitra zany ty manohitra n'izao famariana hoe io Andriamanitra io nge tsy tia mpanotaka rehefa mpanota tsy mety mialo anao de ho tsipy eo anatin'io farimy rehetra hafa io anao de jereo ty sady ho ampijaliana amin'ny hafa solo fara eo anatrehn'ny anjely masina sy eo anatrehn'ny zanak'ondry izy ary nisy andiny faraika ambin'ny folo ary nisy setroky ny fijaliany de miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana nandro na ala zay mikokeo alohana ny bibidia sy ny sary efa am'izay zany hoe eto zany de hoe ampijaliana ny fijaliana ny setroky ny fijaliana de miakatra mandrakizay mijaly mandrakizay eo zany ianao ka iza zany miteny anao mihitsy hoe manjosirany ty resaka fahotana ity fa rehefa tsy ala amin'io didy folo resaka didy folo fa nyteneko anareo hoe ny olona zay miaraka amin'ny didy folo nkeka misaraka amin'Andriamanitra olona mpanoty efa nampianariko atsika iny maro mazay teknisianno tsy tadidiko lizy fa nampianarina zay treka nampianarina numéro finy numéro 2 ngamaniny hoe raha va ny didy folo azay mitandra miny mitsipy makany amin'ny elo 2 sy 3 ngaman'izay tsy tadidiko teo izay ka de eto zany tsika de mita mihitsy hoe rehefa mbola mitandrana didy folo ianao de mpanota itsipy any amin'ny elo anao zay satria mpandika lalàna efa tenenina fa tsy natao an'io mbola tazominao ho any amin'ny elo anao zay reo le ho any amin'ny elo ary manjosia anao fa tsy maintsy makany ianao ane zay rehefa tenenina fa zay niaraka tamin'i Jesosy na Jesoa de mpanota daholo maneran-tany na tsisy afaka amin'ny fahotana na ray azy ary rehefa mpanota de mazava ny soratra masina tsy mahazo makany amin'ny lanitra lanitra ka rehefa tsy mahazo makany amin'ny lanitra lanitra de tsy maintsy mitsipy makany amin'ny elo ka anjaranao misafidy am'izay hoe anatin'Andriamanitra ianao sa tsy anatiny lay toloiko aminao Yehosoa zao le tena Yehosoa ny antony atao amin'ny azy fijaliana zao le tena ny antony atao namonjy ny fanahy io izy todika am'izay tsika am'le Yehosoa rehefa namonjy ny fanahy io izy de zao ny teneny tam'le olona rehetrarehetra zay nona taminy hoe aza manota intsony eny hoe aty teny ty jaona toko 5 andin'ny faefatra ambin'ny folo jereo tsara am'izay ny teny le tena Andriamanitra tena marina lay tena izy lay naniraka lay toriko aminareo manerana an'izao tontolo zao tsy mbola eninareo mihitsy zao fampianarana zao ary tsy nisy nampianatra an'izao tsy eto ambony tany afa-tsy ny ambasadeur-ny Soarery ihany zany natonga ny olona misy malahelo be menahina hoe raha fa ny didy folo de izy indray no mitabataba indraindray a hita moa zany rehefa teto Madagasikara fa rehefa nomena ny fanapony fona ino moa ny tenenina io hoe tsy natokona ho an'ny hafa firenenana io e fa ny nomenana io de ny Israely rery ihany ny Israely ihany ka inona moa ny idiranao Afrikana Amerikana Frantsay Anglisy ao anatin'izany sary zany nareo sinoa iza ny teny hoe midirao nareo reny le toe fampianarana avy any amin'ny démonie reny ary zay ny anisan'ny nampanota anareo satria hoe efa hoe any Israely ihany iny azo tandremana ary tsy azo entina amin'ny hafa firenena mbola nentinareo aty amin'ny hafa firenena zany no marika mampanota anao daholo zany de noho am'izay izy ne enoho ny teny Yehosoa tena tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy zay na toe ny fampianarana voalohany meko anareo a de miala amin'ny didy folo tahaka nataoko teto Madagasikara ihany io hoe miala amin'ny didy folo zareo moa sa mbola mahena eto Madagasikara zay zahay eto Madagasikara no mitory teny tetehano ny rana io za tonga ety io rehefa afaka zany de hitany Yehosoa ato an-kianjan'ny tempolo raha lehilahy hitany Yehosoa ato amin'ny kianjan'ny tempolo zany ty lehilahy ty a de ho izy taminy ino rehefa sitrany ianao a aza manota intsony fandrao anjoanao zay raha tsy noho teo zay ny tena famarina le tena Andriamanitra tena marina zay le hoe Yehosoa le nampianariko atsika hoe Yehosoa no anarany satria maninona zay miaraka amin'ny Yehosoa io de zao ny teneniny hoe aza manota intsony
izay zany ny tena toetra n'lay teo eka Josoa miteny am'izay miaraka aminy izy hoe aza manota intsony. Ka rehefa ny olona anankiray zany tonga amin'ny Josoa de miteny amin'ny olo izy hoe aza manota intsony. Ary zay le teo hoe Josoa naniraka ny ziady zay no mahatonga ny anarako na teo ambasadorany Josoa satria izy no naniraka mivantana avy any aminay miteny hoe ndana eto ndray ty teny ty dosy anao nga avy aiza anao de za avy any aminay za aizany any aminareo any aminay mbola tsy hitanao ary tsisy afaka makany fa zay ihany ny afaka makany ary afaka makaty ary iverina ny any zay le izy fa mbola resantsika do zany fa matoa misy ny fanafana fahotana de olona tsy avy eto aminareo ntsony le mitondra azy. Ny antony tsy misy mpanota enon'Andriamanitra vao hitatsika teo Andriamanitra tsy meno mpanota ka raha mpanota koa ny ambasadorany Josoa tonga ety aminareo de tsy meno anako izy dikany zay fa matoa ny ambasadorany Josoa tonga ety aminareo de tsy mpanota intsony zany hoe ziady zany tsy mpanota zany tsy mbola nandalovana fahotana zany ary tsisy tsiny ary tsisy kiano amin'le eo anatrely naniraka azy izy zay le izy satria hoe aza manota intsony zay le teny eo Andriamanitra marina io ary zany ny ainany ziady ary zay rehetra miaraka amiko efa roa arivo eo ny zanak'Andriamanitra tia Madagasikara efa tonga am'izany toetra zany hoe tsy mahay manota izany ntsony mbola hoenareo moa ny témoigny azy na ny fijona vavolombelona tena tsy mahay manota intsony ny atao amin'ny fanjakana masina ary tena tsy mahay manao an'izany fahotana hoe manota izany ntsony ny olona ato satria mbola naveriny Josoa fandroany le izy de ao amin'ny fampianarana rehefa avy eo mitsika de jery hoe inona ny antony ilazana fa tsy mahay manota ny olona atao amin'ny Josoa zay indray ny fampianarana rehefa avy eo inona ny ilazana fa tsy mahay manota ny ao amin'ny Josoa inona ny antony ho jerevantsika indray zay ny fantena raisiny teknisana vetrany satria ho alefa rehefa avy eo zany de ho jerevantsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona fahavalo Jaona toko fahavalo zany dikan'izay zafatindrindra Jaona toko fahavalo ho atsika rehetra ny tokantrano afaka manaraka atsika zany andininy fa raiky ambiny folo Jaona 8:11 eno tsara indray nge teny Josoa tamin'ny teny faharoa nomeny Josoa le olona niaraka taminy zay ny eo namrehetra zany de nomeny an'ity teny ty ndray ary io izy tamindra vehivavy tsy misy tomboka satria vehivavy tratra ny jangajanga ty hita ity leo nga avaky tsy olo andininy fahafolo mihitsiny aleo fa tsy manino fa mety io de hoy Josoa taminy izaho koa raha vehivavy de tsy manameloka anao satria vehivavy io resany io le vehivavy ny jangajanga zany mandehana aza ary am'izao sisa zao kosa aza manota intsony tena nitsindrina mafy mihitsy raha hitanao amin'io televizion le hoe aza manota intsony zay ny voalazany soatra masina mandehana ary am'izao sisa izao aza manota intsony mazava be zany ny soatra masina amitsika rehetra zay mijery ny tokantrano afa efa misy mpandika teny moa zany le teny anglisy ny français ary ny teny rosiana azafaty sy sinoa de samitsika manaraka an'le teny fa mazava be mihitsy le teny le zanak'Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony zany teny zany le teo tsy azo angalarina satria anao nge tsy hiala am'izany hoe manota zany ary zay le jerevantsika fampianarana manaraka hoe ato amin'ny Josoa rery any ny misy raha teo tsy mahay manota zany ntsony azay mahatonga hoe tsy azo angalarina io fampianarana io raha mahenao ty fampianarana etiny ziadiady ina de tsy azo angalarina io ary ny ozy ziadiady hoe raha ohatra ny za de ve ty tany mitahaka anareo de mitovy ihany nataotsika rehetra samy miara-nitory an' Jesosy na Jesoa de samy mpanota daholo zavatra marina zaniko iny Jesosy iny ankena mpanota olo iny ka raha ohatra ny za ve ty tany oatra anareo de mpanota oatra anareo koa ny resultat nitoriko tao fa zany ziady aza matoa tsy mpanota oatra anareo tsy avety aminareo izy nydikan'izay oazafaiko daholo zany sara zany orina kely eo fa ny zava-dehibe amiko ankehitriny de anao hoe mamantatra eo Andriamanitra tsy mihaino mpanota ka mba mielasy mandrosira atao mitoerana io ianao io Andriamanitra tompolo mihitsy nge tena Andriamanitra ratsy-saina manimpolany amin'ny eny io mpamita bahoaka mihitsy ianao te efa ny fitany fotoana ny amonjinanao zao de mahaizy anao mandanjalanja lalakale anao vonjeo ny fanahanao zay hitatsika zany le tendriamanitra ity aza manota intsony izay le Josoa zay zany mahatonga ny Josoa sy Jesosy tsy mitovy mihitsy ary vavolombelona zany Josoa zany zany ziady zany
hitanareo tsara zay nanao fety narefa tamin'ny video to efa hitanareo iny a iny reo na to hoe zanak'andriamanitra afaka tamin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony ary zay ny entsonatsika rehetra firenena maneran-tany miantsonareo mihitsy ny zay ady azy zay nandreny fampianarana nisy olona teo amin'ny 5 million maherinareo nandreny fampianarana jery tazana fotsiny nareo za maniraka hoe aza mitazana intsony fa tena jireo misy olona eo amin'ny tsy haiko izay 160 million nga 160 000 vues nareo nijery am'le fandarana hita daholo reny ny etsoko hoe mba jirevo le fampianarana fa zatao mandalo fotsiny ary misy olona eo amin'ny tsy haiko izay 23 000 nga amin'izao ny abonné amin'ny sitany Eosoa aza manao abonnement fotsiny tahaka an'izany fa tena jireo le famonjena ny fananao mba avonjeo le fanahy tena miteny amin'ny rehetrarehetra mihitsy izy ady aho hoe mba avonjeo le fanahy aza mena fitoerana tsony le devolo manipy-nareo any amin'ny ely de io andriamanitra tsy izy niaraka taminario na iza ny andriamanitra tomponareo tany ny anarany de nampanotanareo rehetrarehetra tsisy izy ireo tonga zay ady amonjy an'le fanahinareo ny fanahinareo no vonjenay hovonjeko metezynareo vonjena fa ny mpanota nge tena makany amin'ny ely ho any farimy rehetra hafa ngenareo zay ve nirinareo ten'andriamanitra tsy azo ivalozana anio mbola betsaka ny zavatra resako eto fa izao kosiny tena mba vonjeo aingana ny fananao fa raha maty am'izao nge ho ay ianao de any amin'ny ely raha maty am'izao nge ianao de ho any amin'ny farimy rehetra hafy sy ny solofany ny afarany matinio zany samia mandinika tsika rehetrarehetra jereo tsara ny bokin'ny apôstôly raha nanotra ny apôstôly amin'ny bokin'ny izany hoe jaona voalohany hoe zay rehetra miaraka amin'ny andriamanitra iny ka tsy mahay manota intsony jaona voalohany toko 7 andin'ny 5 sy ny 9 andin'ny 5 sy ny 9 zany reo ngeno tsika ty fa ireo mpanota reo kosa de avy any amin'ny devoly ho jerevatsika tsy rehefa avy eo ary efa afaka manomana fanontanianareo fa hovaliko le fanontanianareo rehefa avy eo jaona voalohany toko 7 andin'ny 5 ary fantatrareo fa Yahosoa no naseho anaisotra ny ota izy moka le izy eto tsisa fa Yahosoa ary tsy mba misy ota ho aminy manaisotra ny ota mihitsy nizy zany ary zany zao tsokanao zao hoe tsy misy olona miaraka amin'io andriamanitra io zany ka hoe mpanota fa raha vao mpanota ianao de roan'io andriamanitra io nge ianao tsy mety miaraka aminao zany ange izy halany ary ianao otsipiny amin'ny farimy rehetra hafa azy ianao ka ino tsara ny teniny hoe fa rehefa tonga amin'ny Yahosoa kosa ianao de izy no seho anaisotra ny ota ary tsy misy ota intsony ianao rehefa tafaraka aminy io jerevo tsara io tsy misy ota intsony zay ho aminy ao ianao nge zany teneniny zany de inona zao mampisalasala tsy anatona ny Yahosoa am'izay inona ny antony avinavina ve aza manao an'izany avinavina zany tsony andao manapa-kevitra anatona ny Yahosoa ianao satria zao ny zavatra nataony zao sambatra be nge ny olona afaka ny fahotany laza ekonomisa fa tsy ny vola sy ny arena ny mahasambatra iza moa ny tsy manana an'izany ianao maheno an'io zao mety mpanakarena tena milliardera ny dolara mihitsy ianao tena iondananao mihitsy ny volanao ny amin'ny banky anao ny fitenenana hoe tena miondam-bola ao anatin'ny tranonao anao fa iza milaza fa manam-piadanana ianao iza milaza fa manana fitsarany ianao iza milaza fa milaminy ianao ianao misy ny arany tena feny fikortanana ny lalanao ary ny afaranao lasa nanao contrat amin'ny devoly mihitsiny tonga eto zay ady aza matahotra an'izay contrat ny fanaovanao tamin'ny devoly fa andao hiaraka amin'ny Yahosoa fa izany le tena andriamanitra nanamboatra anao ary zany natonga azy nanaiky ny atony atao amin'ny azy fijaliana ary zay natonga azy namonjy anao nandatsaka ny rano anao ho fanavotana anao ary zay raha zay no nalatsaka de atonga anao tsy anota intsony zay ny tena izy fa raha mbola mpanota tokoa inge anao raha izy nandatsaka ny rany matymaty fahatany ny zanak'andriamanitra iny efa fantatra fa ho mpanota ihany anao ny resultat ina ny idinako nakety raha ohatra ka ho fatony zany za ohatra za le problème nefany nina tonga namba akety le olona mpanota ka mila vonjena de ny solution izy le andriamanitra tompony za rehetra hoe raha monjy an'ireo ary ianao satria tianao reo de tsy maintsy maty ianao de zay vovovonjy ireo de afaka ny fahotany reo de tsy manota intsony reo de raha nidina tokoa ve za de nanaiky aho ho faty nefa rehefa aveo ndray mbola miverina mpanota ihany reo olona reo ka tsy maty antoka ve le fandehanako nakety tsy matymaty fahatany mihitsy ny ve zany dikan'izay zay ny azoko anoarana anazy aminareo
ianao koa mandraisany zany toerana zany matimaty fatany ianao rainao nanao zany plasy zany fa mateo anao na vitanidina nakety mba monjy ny olona raha mitena le zanak'andriamanitra tena maro ny aoso azy za raha ohatra ka tena nidina nakety za raha izy zany tiako tenenina de mba ny résultat tsy anota intsony le olona ary afaka amin'ny fahotana de tsy mahay manota intsony raha izay de lozika nidinana makety fa le ianareo tena tsy izy mihitsy ianareo de navelonareo hoe zay natra hoe mpisantoka iny jesosy satria zay miaraka aminy mpanota tsy ila ny atina teo amin'ny azy fijaliana ary tsy vakiny lohanao nampanota azy fa iaosoa kosa tena marary mihitsy ny izy raha ohatra ka mbola mpanota ianao tsy mety amy mihitsy izy fa zay no natonga anazy nidina tety ary zay le tena iaosoa nandatsaka ny rano teo amin'ny azy fijaliana tonga mamonjy ianao fireny ianao amin'ny azy ao amin'ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota tanao zay zany le tena iaosoa nandatsaka ny rano raha vao tonga ho aminy ianao de tena tsy manota intsony tsy mahay manota intsony fa izay rehetra manota de tsy nahita azy ary tsy mahalalana azy na izaniza zany mpanota de tsy nahita an'io iaosoa io tsy mahalan'io iaosoa io mantsy le tena andriamanitra maro le anareo zany tsy izy daholo zay anareo rehetrarehetra any na izaniza andriamanitra tsonareo any de tsisy izy daholo mbola ho anaporofo aminareo ny mamarina zao iaosoa azy dadaina iava zao a hoporofoko aminareo mihitsy io fa io aloha ny teniny efitanao zay de no tsara am'izay fa tena tsy mahay manota zay ato amin'ny iaosoa ato amin'ny andininy fahafirimo izy ao amin'ny andininy fahasivy alova anketsy io ny andininy fahavalo ho anareo zay mpanota de mbola meko anty teny ity izay rehetra manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly a manota hatramy voalohany zay ny mena anareo mpanota io avy any amin'ny devoly nareo zany hoe zanaka devoly zany ianao toromarika eo meny zay ady aza mipetraka ao anatin'ny plasyny devoly tsony aza mety mipetraka ao plasyny devoly tsony fa ndao iverinao amin'ny iaosoa am'izay zay le izy zay fa ny mpanota zay ianao io de avy any amin'ny devoly ianao zao soatra masina vous êtes du diable zany hoe ny devolo ny dadanao zany io le teneny iaosoa hoe devolo ny rainareo satria nareo tsy mety mihain'ny teniko ho anareo zay tsy mety miaina zao hoe afaka amin'ny fahotana zao ary tsy inonareo zany devolo mihitsy ny anao matono manao zany tsy zaranao raha ve voavonjy ianao jauna 8 43 44 no vaketsika zany jauna 8 43 44 le olona tsy mety mihain'ny teny iaosoa sady tsy mety mahazo ny teniny de iteny vady teny mena anareo nahoana no tsy azo nareo ny teniko nahoana no tsy azo nareo ny teniko ho an'le olona tsy mahazo ny teny hoe tsy azoko zany mihetrirehetra fa avy any amin'ny devoly iny ianao izy ny teny andriamanitra satria nareo izy tsy mahay mihaino ny teniko izy iaosoa inona ny antony zao ny antony mahatonga reo tsy mahay mihaino ny teny iaosoa io ianareo de avy tamin'ny devoly rainareo ka zay tsy hitakeny rainareo no tianareo atao zay no mahatonga ny hoe tsy mitianao tsy tianao ty teny ty fa le planina ny devoly ny mahafinahitra anao le angalatra mon'olo hijangatsanga ho any amin'ny boîte de nuit sotro toka sy anao zao fadalany rehetra zao ka zay le rainao zany le tiany rainao le ataonao io zay no mahatonga ny hoe avy any amin'ny devoly ianao satria ny devoly ny mpanao an'izany sy mampanao an'izany tsy mieritreritra ka zay tsy hitakeny rainareo no tianareo atao izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha ho vonoiny ianao fa mba mieritrereta ary tsy mitoetra marina mihitsy izy satria tsy misy marina aminy mpandaingo io devoly io tsisy marina aminy ny amonanao ny tanjona fitapitany ianao hoe andana misotro toka de mba milamina rehefa avy eo loza ny manjo anao nefany andana ny mihinana rongony de milamina ny sainao rehefa avy eo mivadika zomby iny afarahanao rehefa avy eo zava-doza mihitsy mba mamonjy am'izay ny fanahy tonga ny ambasadioka ny iaosoa mampianatra momba ny iaosoa le tena mpamonjy hamonjy anareo ny natim-bavanay manatona ny iaosoa manatona ny iaosoa tena miantso anareo ary mandidy anareo am'izay manatona ny iaosoa didiko ny fanahnareo mivereninareo any amin'ny iaosoa am'izay ry fanazy avy any aminay mahaiza mihaino ny teniny ziady am'izay nareo miverena daholo nareo aingana aza manaiky oetiny io vatana mankany amin'ny fahavereziny io ny tanjony a mandrenesinareo ny feno ziady azy ao vonjeo ny tenanareo ary mandidy ziady any nofo rehetrarehetra zay mandray mahaiza miverina am'le mpamorona anareo nareo aza mety vonoana devoly tsony vonjeo ny fanahinareo
zareo ange ny atsarana ny tenen'ny Jehosoa am'izay eto ny 15 ato zareo nge ny amin'ny Jaona voalohany atoko 7 mba jereo nge zao atsarana zao Jaona voalohany toko 7 ary zany ny tena atsarana zany zay miaraka amin'ny Jehosoa tena manana zao atsarana zao mihitsy izy. Jaona voalohany toko 7 andin'ny fasivy zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota tanao tany de tsy manota nefa nateraka eo Andriamanitra io satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Zany le tena Andriamanitra tena mary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Zay le tena izy zay ato amin'ny Jehosoa ihany ny olona ny tsy mahay manota intsony rehefa mbola sy tonga amin'ny Jehosoa izy de mpanota izy. Lozika be zany. Rehefa mbola sy tonga amin'ny Jehosoa ianao de tsy maintsy mpanota ianao ary raha milaza anao fa tsy mpanota nefa tsy atao amin'ny Jehosoa de mpandainga ianao. Fa ny atao amin'ny Jehosoa rery ihany rehefa tonga amin'ny Jehosoa izy de afaka ny fahotany de tsy mpanota intsony izy. Ny farana hatreo ny fampianarana indray hiditra amin'ny fampianarana laharana manaraka indray tsika de laharana fahenina fa zay aloha ny amin'ny androany zao tsika ary hivavaka marana zay teny zay ary hivavaka atsika braha soatsika etra samy tonga soa aty amin'ny Jehosoa tena faly zay ady any mandray tanànanareo tongava tena tongava soa iverinao any amin'ny lanity lanta dao ange ny fananareo zay mandray tahiny Jehosoa daholo nareo. Dada malay avao voninahitra ho anao mandrakizay zay ady manandratra anao ary manome voninahitra anao zay ady mankalaza anao ary midera sy manome voninahitra mandrakariva mandrakizay sandrada any amin'ny avo indrindra efa ianao no avo indrindra fa mbola manonona ny atsarana foana de ny atsaranao sy ny asoavanao sandratany amin'ny avo indrindra dada malary ava azy efa any amin'ny avo indrindra voninahitra anao mandrakizay da io ny teny rehetra hitondra soa am'izay rehetra amin'ny aina ary hitondra fahasoavana am'izay rehetra mandeha da io ny teny hamonjy ny olona ny ianao dada malay ava ary amerina ny fanahy rehetra zay eo voalahatra ianao ho any amin'ny lanitylanta voninahitra anao dada malala matroka fefa miasa ianao ary haniraka ny fanahinao masina ianao ho amin'ny famerenana ny olona isambatan'olona hitodika ho any aminao indray. Voninahitra anao dada malay amin'ny anaranao Jehosoa nanaovana samy fampirisa. Halleluia, amen. De mirahasotsika rehetra ho tainao soary ny fanontaniana zay tokony ataontsika androany moa zany tamin'ity fampianarany teny dikan'izay de ataontsika eo amin'ny laharana fahenina satria mbola mitoy le izy de amin'ny fahenina am'izay tsika mametraka fantenatory de mirahasotsika samy tainao soa amin'ny fotoana manaraka vetivetika veloma tomboka.